Falmeraban'indray amin'ny anaran'ny tompo amin'ny alalan'izao fampianaram-pinono zao zay efa mahazatra antsika ny manaraka azy. Tamin'ny herintsika dia mbola niresaka ny antsoina hoe apostazia, ny fiamorana, ary niendrika zany ny fiamorana zany. Ilozantsika kely zany fampianarana zany fandesika amaly ny fanontaniana lehibe zay ao an-tsain'ny olona amin'izao fotoana izao, manao hoe miaro ny olony amin'ny fahafatesana tokoa ve Andriamanitra? Tsy hoe miaro ny olona fa hoe miaro ny olony amin'ny fahafatesana tokoa ve Andriamanitra? Manoloana ty valanaretiny ty dia mifanotantena ny olona manao hoe tena misy tokoa ve zany hoe fiarovan'Andriamanitra zany? Satria misy ny kristianina maro zay lavon'izao valanaretiny zao, misy mpanompon'Andriamanitra azy zay amperinasa lasan'izao valanaretiny zao ary lavo no ny fisiny zany. Misy ny pastera, misy mopera, misy manana andraikitra ambony aza ty amin'ny fiangonana. Ka resantsika ny hoe tena miaro tokoa ny olony amin'ny fahafatesana ve Andriamanitra? Voalohany dia ny hoe Andriamanitra izy moa zany no tena resahana ao anatin'izany. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy no resahantsika eto, ny Andriamanitra ny Baiboly, ny Andriamanitra zay miteny hoe mba hahafantarana hatrany amin'ny fisahamy masoandro ka hatrany amin'ny fileteny fa tsy misy afa-tsy zao, izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Isaia 1:20 fahenina. Zay zany ny Andriamanitra zay resantsika, ary ny Andriamanitra zay resantsika dia le Andriamanitra miteny amin'ny zanany na amin'ny olona mampafantatra ny zanany, manao hoe ity no zanako malalako zay sitrako, izy no enoy. Matio 7:15. Hitantsika eo amin'ny tableau eo ambony io zany izany tenin'Andriamanitra zany. Tena miaro ny olony tokoa Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina. Tena miaro ny olony Andriamanitra. Ny voalazan'ny Salamo 119 andininy 5:20 dia mitarika atsika hatoky tsara izany tenin'Andriamanitra zany. Salamo 119 eo amin'ny andininy 5:20 manao hoe zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olony masina. Zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olony masina. Ary ny dikateny ombonana eto Madagasikara dia mandika azy mazava hoe sitraky ny tompo velively ny hahafatesan'ny mpivavaka aminy. Tena miaro ny olony zany Andriamanitra. Salamo 119 andininy 5:20. Nahoana ary no misy olon'Andriamanitra maro maty nandritra zao aretina zao? Nahoana nefa no misy olon'Andriamanitra maro maty nandritra zao aretina zao? Ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny fahafatesana no misy tsy azontsika indraindray, ary mazava tsara zay. Dia ilay Andriamanitra zay tsy mianona fotsiny amin'ny tamaso fa mamonkitra ny fakanaretina. Zay ilay Andriamantsika, manitra mamonkitra ny fakanaretina. Tsy miaro atsika amin'ny fahafatesana ara-batana zay mampatahotra atsika io fotsiny. No tena mahamaky an'Andriamanitra fa ilay antson'ny soratra masina hoe ny ahatonga atsika tsy handairan'ilay na tsy hananan'ilay fahafatesana faharoa hery. Ny ahatonga atsika tsy ho very, satria zay dikany hoe fahafatesana faharoa, fahaverezana. Fahafatesana voalohany dia fahafatesana ara-batana, tahaka ny manjony olona rehetra, manjony zavatra mananaina rehetra. Fahafatesana faharoa kosa dia tena fahaverezana, ary any no mipetraka ny herin'ny fahafatesana fa tsy amin'ny fahafatesana ara-nofo ty akory. Mila mandinika zao soratra masina zao sika amin'izany fampianarana zany. Raha amin'izao fiainana zao ihany no anatenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra sika. Korintiana voalohany 2:20 amin'ny andiny 7:20. Malaza be zany tenin'Andriamanitra zany. Ka tsy eto amin'ity fiainana ity ihany no anatenana an'i Kristy. Tsy hoe rehefa tsy mihetsika eto Andriamanitra fa zay moa fiteny azy hoe tsy mihetsika, fa zay fiheverantsika azy ny tena marina koa. Fa Andriamanitra mihetsika hatrany ary manao zavatra ho antsika. Fa tsy hoe rehefa tsy arovan'Andriamanitra na hoe avelan'ny misy olona maty noho ny valanaretina dia hoe tahaka ny hoe tsy manao ninina Andriamanitra. Fa tsy eto amin'izao fiainana zao ihany no anatenana an'Andriamanitra, fa mahantra indrindra noho ny olona rehetra sika raha tahinika izany. Mba handresentsika ny fahafatesana io
andresentsika ny fahafatesana io na ny voalohany na ny faharoa dia izao ady sy fandresena hatramin'ny fakany no nataon'Andriamanitra mba hiarovana antsika. Ady sy fandresena ny fahafatesana hatramin'ny fakany no nataon'Andriamanitra hiarovana antsika. Diso hevitsika raha amin'izao fiainana izao ihany tokoa no anantenantsika Kristy, ary dia mahantra indrindra ny olona rehetra tsika hoy ny voalaza teo fa rehefa miady ary nandresy ny fahafatesana Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany dia afaka miteny tahaka nyreo mpanompon'Andriamanitra hafa isika tahaka ny apôstôly Paoly manao hoe fahafatesanao aiza ny fandresenao, fahafatesanao aiza ny fanondronanao, faniota ny fanondrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota saorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no isiny ny fandresena ny fahafatesana. Tsy resin'olombelona zany ny fahafatesana io, tsy herin'olombelona zany mety handresena ny fahafatesana. Ary tamin'izao valana rehetra zao dia zavatra hitantsika zany fa miezaka ny olona mitady an'izao zao fa tsy maharesy an'izany fahafatesana zany rehefa tsy ao ny fitahian'Andriamanitra. Ka tena fitahian'Andriamanitra na ny firenentsika izay azo lazaina hoe mbola azo lazaina hoe voaro ihany azy dia fitahian'Andriamanitra io ary tena fiarovan'Andriamanitra tokoa atsika izany. Reson'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana araka izany ny fahafatesana ka tsy manan-kery amin'izay mino azy intsony. Zany hoe tsy manan-kery amin'ny olon'Andriamanitra intsony ny fahafatesana io. Araka ny voalaza ny soratra masina hoe ny fahafatesana no resena ka levina voatelina ny tena dikany. Fandresena no resena ka levina zany hoe tsy misy tsony ny herin'izany fahafatesana zany fa matsatso ny herin'izany fahafatesana zany ka tsy mamely ny olon'Andriamanitra zany ka dia hoe tonga fangily firiana sy fijaliana mafy ho an'ny olon'Andriamanitra ny fahafatesana. Sahantsika zany eorina kely. Inona moa no vokatry zany fandresen'i Kristy zany? Inona moa no vokatry ny fandresen'i Kristy? Ny vokatry zany fandresena teo ambony hazo fijaliana zany dia izao, ary izay no adidintsika indraindray fa tsy hivy soratra masina antsika. Eny an-tanany ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Eny an-tanany ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Tsika dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Apokalipsy 1:20. Dikan'izany dia izao. Tsy afaka ny ampitahotra antsika intsony ny herin'ny fahafatesana na i Satana izay mampiasa zany herin'ny fahafatesana zany ho fampitahorana antsika, ho fampiororona antsika. Tsy afaka mampitahotra antsika intsony satria nahoana moa tsika matahotra? Matahotra tsika satria toy ny midina ny an-tranomaizina. Ny teny Grika moa dia hoe Hades, midina ny an-tranomaizina. Ny olona rehefa tratry zany fahafatesana zany mihidy izay tsy afaka mikofoka ao fa manomboka izao kosa dia eny am-pelantanan'i Kristy ny lakile ny fanalahidy ka azo ny voaina amin'ny fotoanany zany ary azo ny dina amin'ny fotoanany. Ina dikan'izany? Tsy misy mpanompon'Andriamanitra zany izay matimaty foana na hoe velombelom-poana fa ny tompo no mandidy zany amin'ny fotoanany. Fa ny tompo no mandidy zany amin'ny fotoanany. Ala ny olona manana lakile rehetra, manana trano ianao, trano mihidy tsara, dia manana lakile ianao, manana fanalahidy ianao, dia amin'ny fotoana tianao idirana dia afaka mamono ny varavarana ianao, amin'ny fotoana tianao ivoahana dia afaka manidy, na hoe amin'ny fotoana tianao hipetrahana ao an-trano ahazo fiarovana ianao dia afaka manidy ny varavarana ianao. Dikan'izany dia hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra zany hoe maty fotsiny amin'izao. Filan'Andriamanitra matimaty foana araka ny hoe zava-dehibe eo mason'i Jehovah amin'ny fahafatesan'ny olona masina na hoe velona fotsiny eto. Fa zao voalaza soratra masina fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany isika. Ary io ny tompontsoa lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika eo amin'izany fandresena fahafatesana zany, tonga eo am-pelantanan'ny tompo ny fiainantsika. Na maty isika na velona, raha maty isika dia eo am-pelantanan'ny tompo ny fiainantsika, velona isika eo am-pelantanan'ny tompo ny fiainantsika.
ka amin'izany a dia izao Andriamanitra no manome tompon'andro havelomana raha mbola misy ilan'ny mpanompony. Dia ny fiazakazahany etỳ ambonin'ny tany raha mbola misy tia ny hazakazahanao dia Andriamanitra no manome an'izany tompon'andro zany. Tsisy olona afaka manampy ny andro iaina noho ny soratra masina na dia ray segondra ray aza. Tany amin'ny firenendehibe anankiray nisy mpanjaka lehibe izay maty ary eo ambavahoana amin'ny fahafatesana dia teny tamin'ny mpanompony hoe raha azoko ny vidiana vola aman-karena ny fahafatesana dia novidiko na dia iray segondra monja azy, saingy tsy afaka manao an'izany izy. Fa Andriamanitra kosa dia afaka manampy ny andro iaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra na iza na firy taona izy na firy taona, ninonninona aretina mety mitranga eo amin'ny fiainany. Taka ny Ezekia mpanjaka izay efa tena teo ambavahoana amin'ny fahafatesana ary Andriamanitra mihitsy no nilaza tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe ho faty ianao. Nefa rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra, izay hoe mitaraina amin'Andriamanitra izay dia zava-dehibe izay ho antsika mpanompon'Andriamanitra. Mbola maniry ho velona, maniry tombon'andro dia mitaraina amin'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra ihany tompon'ny fanapahan-kevitra. Ahoana ny fanapahan-kevitra Andriamanitra tamin'ny Ezekia? Ary dia ampiko 12 taona indray ny andronao, sady hamonjy anao sy ity tanàny ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria aho, ary ity tanàny ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompo. Manjaka faharoa 20:4. Andriamanitra zany no miteny ampitomboky ny andronao. Andriamanitra io zany manapa-kevitra hoe hatreo ny andronao, hatreo ny andronao. Andriamanitra no manao ny fanapahan-kevitra io no ny antony maro samihafa. Sy mpanompon'Andriamanitra teto amin'ity fireneny ity ray aman-dreny be ny toby lehibe anankiray teo fireneny izay tamin'izany fotoana izany rehefa nomen'Andriamanitra famezam-pahasoavana hasitrana dia hoy ny tompo hoe alaiko amin'izay ianao fa takonanao aho, fa ianao indray no hitan'ny olona fa tsy zaho. Lazaiko amin'ny teny tsotra ilay teny fa misy olon'Andriamanitra tena alain'Andriamanitra tsotra izao, afelan'Andriamanitra ho tonga amin'izany fahafatesana izany. Na inona antony, mety ho aretina coronavirus, mety ho setrasetra sy hitsaketraky ny olon-kafa taka ny Jaona mpanao batisa. Fa saingy izao maty ny marina nefa tsy misy misaina izany, ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina dia alaina tsy ho azo ny loza anjo. Say atoko 7:20. Misy olona avelan'Andriamanitra hiara-ny fahafatesana satria vita ny fiazakazahany. Ka tsy reny zany no ilazany hoe tsy miaro Andriamanitra. Tena miaro mihitsy Andriamanitra, fa misy avelany eto kosa satria mbola misy asa ampanaoviny azy. Farany mahalaza izay tian'Andriamanitra atao amin'ny olona rehetra. Olon'Andriamanitra hoe dia mino zany. Ity tenin'Andriamanitra ity fa ho Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Azay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, mino zany fa ianao. Zay ilay toe fiainana mandrakizay. Izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy ho Jesosy na dia maty aza. Misy ny fahafatesana ny olombelona, fahafatesana biolojika, fa ho velona indray. Dingana makany amin'ny fahavelomana ny fahafatesana, fa tsy dingana makany amin'ny fahafatesana mandrakizay na ny fahafoanana. Ahoana no azona n'izany tombontsoa lehibe zany? Ahoana ny azona n'izany tombontsoa zany? Ny finoana ny Jesosy Kristy no azahoana izany tombontsoa zany. Ny finoana ny Jesosy Kristy. Izao ny voalazan'i Jesosy. Lazaiko marina dia marina tokoa izay mandreny teny ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Izao na 2:4. Vokatra zany dia izao, tsy andaira ny fahafatesana faharoa ny mino na dia mety maty aza ety ambonin'ny tany. Tsy misy zany hoe olon'Andriamanitra ka hoe tsy mety maty. Tsy misy zany satria hoe olon'Andriamanitra izy ka tsy hoe tsy azo ny fahafatesana, tsy ara-ny fahafatesana. Fa misy koa olon'Andriamanitra izay tena arovan'Andriamanitra ka na dia misy arivo lavo azy eo akaikiny, na dia misy olona aman-jatony aman'alina azy maty eo akaikiny, dia tsy akasika azy zany fahafatesana zany satria mbola misy ilan'ny tompony azy. Zava ny tenin'Andriamanitra, ary ny fahafatesana sy ny fiainantsika izy dia natsipy tany amin'ny fariafo. Zany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ny zavatra azo antoka zany dia izao, na maty na velona amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy ho very izy. Tonga ny fahafatesana satria tendren'Andriamanitra zany izy manome dia izy maka dia tsy ho very ny mpanompon'Andriamanitra.
tsy ho atsipy any amin'ny fariafo, tsy ho any amin'ny afo be ny fiteny, tsy ho any amin'ny fahaverezana. Fa zao ny voalaza ny soratra masina zay manatsofona aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana zay maharesy dia tsy hosomany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy 3:2 andininy 1:20. Tsy hosomany ny fahafatesana faharoa zany hoe tsy hanimbatsika ny herin'ny fahafatesana, so tonga any amin'ny fahaverezana kory. Ka ito mpamarana zany no ilazako hoe ain'Andriamanitra ny miaro izay tsy tokony mbola andeha, ary tena ataon'Andriamanitra be dehibe ny ohatra ny amin'izany eo amin'ny soratra masina. Misy mpanompon'Andriamanitra azy efa tena efa eo ambavahoanan'ny fahafatesana, fa mbola omen'Andriamanitra tombony takadry izay ky voalazako teo. Misy mpanompon'Andriamanitra tena arovan'Andriamanitra takadry Davida tamin'ny fotoan'andro, dia narovan'Andriamanitra efa na dia i Saoly azy zay efa nanahirana an'Andriamanitra ny zavatra nataony, dia narovan'Andriamanitra tamin'ny tanan'i Davida satria nahatsiaro teny Davida hoe vozy Jehovah ty. Fa misy mpanompon'Andriamanitra zay efa vonona ny andraisana azy dia tapitra ny fotoana, dia tonga amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly efa nahatateraka amin'ny fiazakazahako aho. Ka tsy ny fisiana mpanompon'Andriamanitra zany hoe kristianina, mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra manokana, maty no ilazana hoe tsy miaro Andriamanitra, fa tena miaro Andriamanitra, arovany amin'ny tena fahafatesana ny olon'Andriamanitra. Fa eto ambonin'ny tany eto koa dia eny am-pelantanany ny lakile amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay fanandresan'ny fahafatesana. Ka misy ny olona zay tonga ny fiam-potoana dia mivoa azy ny varavaran'ny lanitra satria manana zany lakile zany i Jesosy Kristy. Fa misy ny olona zay mbola manohy ny fiazakazahany dia hain'Andriamanitra ny manidy an'io varavaran'ny fahafatesana io, ary ataony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny finoana azy zany. Misy olona zay entina mbavaka satria marary eo ambavahoana amin'ny fahafatesana dia sitrana soamatsara. Fa misy olona zay tsy maninona azy, fa tonga ny fiam-potoana omen'Andriamanitra azy dia mandeha amin'izany izy. Ary zany no entsoina ny olona hoe tsy aleo ve miaraka amin'Andriamanitra, tsy aleo ve matoky an'Andriamanitra, zay matahotra, ka manaonao foana miala amin'Andriamanitra, manaonao foana mitady zavatra hafa hiaro ny tena amin'ny fahafatesana zay fahafatesana mandalo eto ambonin'ny tany. Ary zay ilay zava-dehibe amin'ny fampianarana dia ny hoe lazaina amin'ity volany ity moa ny hoe aoka matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, hoe matoky tsy hoe matokotoko foana fotsiny satria zao na izao, fa tena matoky satria efa nandresan'ny fahafatesana Jesosy Kristy. Ka ambarako zany fa tena miaro ny olony amin'ny fahafatesana Andriamanitra tao anatin'izao fampianarana izao. Andriamanitra voninahitra izy ilay hiaro anao amin'ny fahafatesana na ny voalohany na ny faharoa, nefa izy koa no handahatra ny fiainanao. Amen.